fa eo amin'izay pejiny politika izay hatrany dia tsy tokony hisy intsony ireo tsy maty manota mialokaloka amin'ny famotsoran-keloka sy ny fampihavanam-pirenena noho ny heloka bevava vitany. Io no hafatra noentin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ilay fandaharana isan-kerinandro fotoambita izay omaly zoma ny andinindinizay. Fosotra tsy mampandroso ny firenentsika ny fisian'ny tsy maty manota. Afabela fotsiny amin'ny adisoana sy heloka bevava nataony ny olona sasany toy ny mpitondra, ny mpitantana, ny mpanao politika sy izay miray pitsapetsa amin'ny rehetra. Tsara no ahafantaran'ny vahoaka malagasy amin'izany satria akaiky ny fifidianana ary misy ireo mihevitra mbola amerina sy anoy ny fomba fanaony, anoy ny asa ratsiny. Raha misy ny masotsivana lehibe tokony hodinian'ny vahoaka malagasy dia io resaka tsy maty manota io satria mihevitra ny tenany ho madio daholo ny mpisehatra politika. Tsy izay anefa ny zava-misy. Tarehimarika anankiray no omeko araka ny fanadihadiana dia tsy latsaky ny $10 miliara ny arena voaroba teto Madagasikara atao anatin'ny 12 taona farany. Ao anatin'izany ny azo sarobidy sy ny arena akibon'ny tany. Mametraka fanontaniana foana isika hoe nahoana ny tsy mety mandroso mihitsy Madagasikara kanefa firenena manan-karena. Makaiza avokoa ny arena tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny taniny. Tsotra ny valiny, manjaka loatra ireo tsy maty manota, maty eritreritra, tsy voasazy noho ny fampiasan'ny volany amin'ny kolikoly, dia tsy voaheloka na mini manitsakitsaka didim-pitsarana tsotro izao. Tsy misy valiteny ankoatr'izay ary tsy misy pirofo mihoatra ny eo ambarako eo. Ny tenako dia efa mampiseho ary manamafy eto fa tsy mitsabaka amin'ny raharaha-pitsarana na dia lazaina aza fa olona akaiky ny tenako no voaroiroy. Maleo tena ny fitsarana ary everiko fa tokony hanao ny asany ampahamendrehana sy ampahamarinana.